Mampanantena endrika vaovao amin'ny famokarana sarimihetsika malagasy ny trano mpamokatra Metatron Production. Ivoaka mialohan'ny fiafaran'ny taona tokoa mantsy ny vokatra voalohany izay nampitondrain'ny lohateny hoe Tsiodrivotra araka ny fanambaran'ny mpitantana ny trano famokarana Johnny Maminiaina. Ivotra anatin'ny tantara ny fahasamihafan'ny fomba fiaina ambanivohitra sy andrenivohitra. Ifangaroana fiainam-pitiavana izany ary misy ireo endrika fifamahofahoana isan-karazany. Ivohitra ny fandalanan'ny kolotsaina malagasy ao anatin'izany endrika izay efa entin'ny Metatron Production akoatra ny famokarana sarimihetsika. Tsiodrivotra mazava azy fa ny tsiodrivotra zany milaza zavatra be dia be zany no fitsofan'ny rivotra, rivotra mahery vaika ve, cyclone ve, ny rivotra ihany koa dia aina ary ny rivotra ihany koa dia mamelona ka izay no mahatonga azy ho tsiodrivotra no vokarin'ny Metatron Production. Zany hoe satatra am-bavarano izy ity fa manetsa be mbola ho avy ho apetraka tokoa izay lanja mamalagasy zay satria miditra any ambanivohitra tsika dia efa tafiditra ny atao hoe fifanajana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny sy ny zokiolona indrindra fa ny fandrafetana sy ny fametrahana ny atao hoe fiarahamonina satria mbola manjaka tanteraka zany ma kolotsaina azy na culture ny aty ambanivohitra. Izy io production vaovao marobe ny zavatra hita ao an'io Metatron Production io na resaka sonorisation famokarana film na tournage-na clip na tournage-na film zavatra ilain'ny mponina zany na filahana andavanandro mihitsy dia mety ho hita ao amin'io tokoa fefahitana maromaro zany zay ao anatin'io Metatron Production io.